de mbola faly miarabantsika rehetra manaraka ny vaovao makasika ny rivodoza ihany ary am'izao alina izao omenantsika indray ny vaovao raha hoan'ny tamin'ny folora alina teo tany amin'ny distrik'ny Manja no nisy ny foiben'ny rivodoza Alvaroa tamin'ny folo ora alina teo ny enany rivotra niaraka aminy zany hoe manodidina ny 90 km isan'ora eo raha toka ny tafiditra mbola mahatratra amin'ny 20 km isan'ora aloha manakaiky ny foibeny sy ao anatin'ity zay tangonin-drahona somary misy orana matevina hitantsika amin'ny sary ity mikisaka miatsinanana hatrany izy somary mafimafy zay fikitrahan'izay satria dia manodidina ny 20 km isan'ora miatsinanana mamonjy ny ty amin'ny atsimasana nosy raha ny tombatombatsika aloha dia tsy miova hatretra fa amin'ny amin'ny fitovinany faritra fitovinany iny hatrany aloha izy no mivoaka an-dranomasina ho an'ny rapitsoalina na hoe ny amin'ny alarobia ny voamaraina ny rotsakorana araka izany araka ny tahantsika dia ny tapany atsimon'ny nosy iny dia saika misitraka rotsakorana miatoato avokoa raha toka mbola mijanona tamin'ny tapany avaratry ny atsimo andrefana izany hoe manodidina ny Beroro iny aloha tena misy ny orana matevina ary hitatra tsikelikely moa zay amin'iny voatany iny manapitonga ny maraina sy ny alina aty amin'ny tapany avaratra kosa dia efa somary niaina ny oram-baratra zay tahantsika tamin'iny apahatelo ny avaratry ny nosy iny makasika ny filazana loza kosa dia tsy misy fiovana satria dia efa loza mitatao loza miloko mena hatrany Morondava Manja ary Morombe sy Toliara voalohany sy faharoa filazana miloko mavo kosa zany hoe manambana zany ny loza raha ho an'ny Beroro indrindra zay manakaiky ny ivony eo ao hoe Mahabo ary Akazoabo sy Sakara makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay dia omenanao eo hatrany ny vaovao makasika nyity rovodoza ty amin'ny manaraka indray velomy